Fafaliana toko lasy toko vavy no anolorana ny araba ho antsika rehetrarehetra izay manatria eto fandarana manokana no arahantsika ho amin'ny androany fandarana manokana iarana ihany koa amin'ireo fahitalavitra rahavavy avy ao amin'ny Sisel TV avy ao ihany koa ao amin'ny Onjapeo RNA miarahaba Zina miarahaba Gaston araka nefa nampanantenanantsika tao anatin'ny andro vitsivitsy izay tao anatin'ny fahitalavitry ny FM1 andray vahiny isika ary resadresaka mahakasika ny politika efa vonibony eto ihany koa moa ny vahintsika amin'izao fotoana izao miarahaba Tahina Razafindrajoelina tonga eto an-tanàna ny Tomasina tsara moa ny mampafantatra fa i Tahina Razafindrajoelina dia anisany Razafindrajoelina azafady dia anisany Panabe no ihany koa filoham-panorona ny antoko politika firaisakina ny tia tanindrazana tamin'ny taona 10 no nanomboka ny orona izay angamba ny avy hatrany tonga dia iroso ao anatin'ny fotoatondresaka isika miarahaba aloha ina ihany koa ny foto-kevitra izy roa ny firaisakina tia tanindrazana hoentina hampandrosoana ny firenena. Miarabantsika rehetra, miarabantsika telo mianadahy satria ny voalohany aloha dia mpanao gazety ny tenako dia mpanao gazety ohatrantsika ary izay ny antony rehefa eo amin'ny mpanao gazety tahaka izao dia za tsy manao briefing fa dia izao tsika telo mianadahy vao miona zava-dehibe zany ny tiako ambara hoe mahitsy amin'ny fanontaniana izay tianareo anontaniana dia malalaka tanteraka izay no anisan'ny mampahantra nyity firenentsika ity tsy manana ny toerany sy tsy manana nitsiny ihany mpanao gazety alohan'ny zavatra rehetra dia mitondra ny teny fampiononana ny prime ministre teo aloha Tantely Andrianarivo izay nodimandro maly hariva maly alakamisy teny an-dalana moa ny tenako no naheno an'ilay vaovao mahatsiaro voadona mihitsy ary tampoka satria olona ny fanolotsaina ary ny fanerasera tao anatin'ny faminavinana an'izao vian'izao izy ka dia eto dia mitondra teny amin'ny fianakaviana miandro ny programa moa fa dia tsy maintsy fanotrina amin'ny fianakaviana dia miondrika satria olon-dehibe ray aman-dreny izy ireny tonga dia tohizako aorinan'izay ny teniko hoe izay ray aman-dreny izay ny fanajanan'izay ray aman-dreny izay no hitako lesoka voalohany mampisy an'ny fahasairana an'izao firenentsika izao tsika zany isaky mandeha dia mamafa manontolo mamafa manontolo tsy hanonona anaran'olona mihitsy eto fa ny tiako tenenanareo izay foana no seho mamafa manontolo miditra ny anankiray dia mamafa manontolo miditra ny faharoa namafa manontolo tsy misy mihitsy zany le fandohizana an'izay tsara ary ny fakana lesona amin'izay tsy nety ka izay no anipazako an'le teny teo hoe ray aman-dreny satria raha mahitsika skandala marobe ankehitriny dia mahita hoe tsy ampy torohevitra na ray aman-dreny ny zava-misy ankehitriny tsy ny olona ny ratsy fa le mandeha amin'ny fandehan'ny tanora loatra sika marina fa tanora ny tenako ary tanora daholo ny ankamaroany fa ny ray aman-dreny tompoko ilaina ahafahana manamafy tsara manamafy orina mba tsy isiany loza moa hitantsika amin'ireny skandale ireny loza ireny talehana kabinetra tratra amina zavatra ambony tahaka ireny tena loza ireny ho amin'ny firenentsika mitentsika hoe inona ny vinany tia tanindrazana ny firaisakina ny tia tanindrazana dia plateforme na vondrana antoko politika fa ny tia tanindrazana antoko politika nyforona tamin'ny taona 14 ny vina voalohany dia ny fanabeazana ary izay ny ahitantsika an'izao ivitoerana androany izao ny tanjona dia ny fanabeazana malagasy hitodika eto Madagasikara dia izay no ataontsika izao dia tsika zany aty amin'ny fampafantarana ny candidat dia zavatra tonga dia ahita taratra hoe fanabeazana ny faharoa dia ny fitsinjaram-bolam-panjakana aradrary satria ny volam-panjakana zany tokony tonga aty amin'ny commune ary tsy misy lalam-panorenana manakana an'izany ny olantsika rehetrarehetra zao tompoko dia mijanona any amin'ny ministera tokana ny volam-panjakana ary ny olana faharoa dia itsika mianakavy zao nareo zao mpanao gazety fa tsika mianakavy zao tsisy miraharaha koa reo ohatrinona le volam-panjakana dia potika ny lalan'ny Tomasina makatio dia mieritreritry tsy manam-bola ny fanjakana diso
manambola tanteraka amin'ny fanjakana, manambola ny fanjakana fa tsy miparitaka. Ary ny fahatelo dia io hitantsika eto amin'ny fitoerany koa ny antsoina hoe Madagasikara nomerika, ho atodika kokoa mankany amin'ny nomerika tsika malagasy satria tsika dia olona havanana amin'ny nomerika. Itsika malagasy dia havanana amin'ny nomerika. Iteny mobile monnaie, itsika ny firenena faharoa eto ambonin'ny tany mampiasa mobile monnaie indrindra. Ny voalohany dia ny Kenianina, ny faharoa dia itsika malagasy. Dia izay ilay vina telo angamba hidirantsika lalindala kokoa izy avy. Miarahaba Andriamatovo Arabaina tonga soa eto Tomasina, miarahaba ny mpanao gazety namana, miarahaba antsika rehetrarehetra ihany koa izay manatrika izao fandarana manokana izao. Tonga dia fanontaniana avy hatrany Andriamatovo hoe miombana ao anatin'ny fanomanana ny fifidianana. Misy ny fanavaozana ny lisy fifidianana izay tanterahan'ny CENI ho anareo FTT firaisan-kinan'ny tanindrazana ve Andriamatovo mahatsiaro afa-po tanteraka ianareo ao anatin'izay fanavaozana ny lisy fifidianana izay. Nisy fanambarana izay nataoko teny amin'ny FFKM, tsy fantatro moa na nivoaka tamin'ny Aino Amanjery na tsy, fa efa ela no nangataka tamin'ny anaran'ny tenako manokana ary tamin'ny anaran'ny antoko ary tamin'ny alalana firaisan-kinana kandida hoe tsy mangarahara mihitsy io lisy mpifidianantsika io. Tany Fianaratsoa zahay dia niona tamina filohan'ny fikambanan'ny lehibean'ny fokontany eto Madagasikara. Dia niresaka ankitsy-po tamiko izy dia nanontany azy nandalo taminareo filoha-pokotany ve io lisitra mpifidy io? Tsy anyvalina, tsy anyvalina. Izy tsy hoe hiaradia amin'ny ity tandrazana fa tena tonga tao fotsiny izy mba nitantarany zavatra iaina anisan'ny karama sy ohatr'izay, fa izay nanontaniako azy. Dia niteny moa za avy eo nanao fiona tamin'ny mpanao gazety tahaka izao dia voaroaka tsy ho lehibe amin'ny fokontany moa izy. Fa ny tena marina zany tsy mangarahara mihitsy io ary mahavoantsika dia izao foana. Na ino an'ilay fanambaran'ny filohan'ny CENI tsika tamin'ny Aino Amanjery ilay hoe fa nanaovana fitsirihana audit tamin'ny OIF izy eo. Dia hoy izy ke ny OIF ave mahalala ny olona maty, mahalala ny olona ny findramonina, mahalala ny olona tonga vaovao indray eo an-tanàna. Dia marina ve zany hoe ny OIF no antenaitsika? Dia iza mahalala an'izay indrindra? Eny amin'ny faritra mahalala an'izay indrindra, eny amin'ny fokontany. Tsy maintsy aseho eny amin'ny fokontany izy io. Dia nahita alaolana vaovao indray CENI hoe sady tsy ampy fotoana ny tsy misy enti-manana. Dia tao amin'ny FFKM tamin'ny fakomaly ny teny hoe vonona izahay antoko kely tahaka ny firaisan-kinan'ity tanindrazana, omeo anay ilay lisitra nomerika dia ho atao anay ny impression, ny fanantotana dia ho alefanay ny amin'ny fokontany. Izay indray no teneniko teny amin'ny FFKM hoe raha izay ny olana dia vonona izay dia nanaraka daholo moa ilay antoko rehetra. Izay koa vonona izay mihitsy ny ilaina. Dia azo atao zany ilay izy tsy hisy ala olana intsony fa matoa io tsy avoaka dia ao raha, ao raha. Eny ary ombako manana ny fiarabana efa ataon'ny namako teo ary fiarabana fahatongavanao ihany koa ny mato président. Ny anahy zany hiverina kely amin'ilay vina anankiray amin'ilay voalazanao teo hoe mikasika ny fanabeazana. Amin'izao fotoana izao hita fa tena mirongatra ny tao hoe olana fitokonana etsero makasika ny fanabeazana raha tsy latsika makasika ny université Ankatso sy ny sisa. Azo lazaina fa mitsotsongana tanteraka ihany koa izay sehatra ny fanabeazana izay. Fa amin'izao fotoana izao raha jerena ilay ny foroana ny antoko hoe ty tanindrazana fizakeny ty tanindrazana tany taona 14 fa taizarynareo hatramin'izay zao vao tena hoe andray anjara ao anatin'izay sehatra ny fanabeazana sy ny vina ho heverina fa hoentina izay. Misy fiankarana Aino Amanjery efa natao tao aloha tao efa tany amin'ny taona 414 414 nisy maromaro ihany fa zay angamba tena azonareo jerena satria mirakitra ao anaty internet ao anaty YouTube ao dia izay vina telo izay ny tazomina foana. Fomba nilazana azy fotsiny hoe teknôlôjia fa mitovy foana ilay vina, mitovy foana ilay vina. Zany hoe isika olona mitombona amina vina fa tsy mitombona amina olona aloha dia zay vao mitady vina.
zay aloha ny voalohany. Taiza hoy ianao araka ny teniko teo tamin'izany mitondra ny teny fampiononana, ireo vinin'ireo tsy maintsy mifampiresahana tamin'ireo ray aman-dreny teo aloha rehetrarehetra. Ary matoa isika zao no mijoro dia hiverina fa fotoana zao anajanonana ny adila politika, fotoana zao anajanonana ny fifandirana amin'ny olon-droa. Izay no nahatonga n'ilay fanapahan-kevitra fa ny fizarana ny vina ny antsika ny vina efa tanterahana, satria raha miresaka fanabeazana antsika mpanabe efa 20 taona isika efa tao anatiny ary mbola ao anatiny. Zavatra be azoko amin'ny olona zao dia izay foana hoe raha miresakitsika teo hoe sahirantsika kehitriny inona ny zavatra misy mahantra be ny vahoaka malagasy toy isika hoe mahaiza mahalala ny antony aza maika makany mivokany. Tsika zao misy olona zao rehefa manao zavatra dia fety ny mamaika azy anao fety, dia izy isika fantary tsara ny antony mampisy fandrosoana sy mivokatra ny fandrosoana. Ny fety ve miteraka fandrosoana sa vokatra ny fandrosoana? Vokatra ny fandrosoana ny fety fa tsy miteraka fandrosoana. Aleoloha ilay olona androso dia manao fety izy avy eo, fa tsy manao fety izy fa noana ihany ny apitso. Zavatra ohatr'izany zany adivan'hevitra amin'ny lafin'ny politika, ary vina takizany ny tia nanabeazana an'ilay firenentsika ka hoe nakay izay hatramin'izay niady sy nitolona foana tamin'ny alalan'ny hainao manjery, satria dia mpitantana radio, mpitantana gazety. Fa ny tena marina moa ny tena tsy dia tia loatra n'ilay hoe moeraoera moa ny filazan'ny ankizy azy ankehitriny angambany, dia izay no mahatonga n'ilay fanontanianao fa teny efa nisehatra. Izay no nahatonga ny hoe nantoky politika tia tanindrazana efa hatramin'ny 14 no teo ary nanohatra ny tsirariny foana, tsy nanohatr'olona fa nanohatra ny tsirariny foana. Ary izay mahatonga amin'ny teninareo mpanao gazety ianareo aza misalasala fa mpanao gazety tsika, zany hoe ohatr'izany zany le endrika fa tsy mitady toerana. Izay mantsy ilay tiany tenena hoe aiza tsy mba hitahita tamin'ny sehatra mihitsy, izay tsy mba nitady toeran'izany, tsy mbola nisy an'izany mihitsy hoe nitady tena tsoroko aminareo hatramin'ny taona 2024 reny be dia be no miteny hoe alefaso ny CV tsy miambo fa maro be no miteny hoe alefaso ny CV tonga ny filoha vaovao tamin'ny 2024 tovy ihany fa tsy mbola nandeha tamin'ny toeran'izany zahay. Zao zay matoa mandray andraikitra dia mieritratra hoe mety mitondra vahaolana ho an'ny firenentsika. Ie, hiatrika fifidianana isika araka ny nambara teo anatin'ity taona 2024 ity. Tahiny Razafinjoelina no anisany candidat hirotsaka ho fidiana filoham-pirenena natotry ny antoko firaisankina ty tandrazana. Inona no anisany hoe nanosika anao hirotsaka ho fidiana? Efa nandrotsaka an'ilay taratasy filatsahako ho fidiana ve ianao amin'izao fotoana izao? Ny taratasy filatsahako fidiana amin'ny latsinainy izao, sady tonga dia manaratra milaza azy eto horetany horen-danitra. Amin'ny latsinainy izao no apetraka raha sitrapon'Andriamanitra miverina avy aty Tomasina sika dia ametraka olana be ana izy ity miresaka moa zahay samy candidat voateo no niresaka tamin'ny candidat ny HVM. Tsy misy mahazo manidina, tsy misy mahazo mandeha aeroplanina raha vao nyteny hoe ho candidat hilatsaka. Ny candidat cité no malina ka ny Tuléar dia tsy nahazo ihany koa. Ny programa rehetra atao zany dia tsy maintsy atao amin'ny zavatra farak'izay sarotra mandeha fiarakodia. Dia fampiresaka teo dia tsy maintsy hivory rehefa avy eo. Izay no nahatonga nanontany mpiara-miasa teo ahoana ny programa avy eo, satria tsy maintsy mivory hitady vahaolana amin'ity raharaha ity, satria tsy misy hafa-bela fa dia voan'ny antso-jay avokoa ny rehetra rehetra. Raha mifanirina mantsy dia andeha roplanina hiakatra dia mbola manana programa ny vohipeny isika, mbola manana fa nefa rehefa tsisy an'ilay fitovizana dia mitovy ihany, mitovy tsisy hafa foana. Izay ilay olana. Ny fanontaniana voalohany hoe nilatsaka ho filoham-pirenena ianao, inona no anisany nanosika anao hirotsaka? Le antony namaly le faharoa mantsy le hoe rovina ny ametraka ato tantaratasy, fa le voalohany hoe inona ny antony averiko foana. Voalohany nijery an'le candidat ankehitriny dia ozy izy tsika hoe vizana ny vahoaka malagasy amin'ny ady daholo no nahasahirina antsika. Iteny anareo zavatra azo tsapahitanana ray tokana tamin'ny Covid tamin'ny 2024
dia nangataka ny za tsy tena anaran'olona mihitsy a nangataka ny mpitarika anankiray ny tena hoe idio ny lanitra asa ratsarotsika tsara fa izy ny antso mpanao gazety marobe dia nahainao an'izay le mpitondra kehitriny a dia hoe tsy ianao manapaka fa za miandry herinandro aloha voanidy le nangataka afaka tsy ny antso mpanao gazety fa afaka ny teny moramora n'le tao andapa hoe ho an'ny firenetsika andao idino io lanitra io andao anao fermeturana espace aérien dia nanaiky mino aho fa nanaiky fa no le hitanareo no le fifandirana no le ampoky ely distoerana misy a dia marobe maty maro very asa zay izao le ohatra anankiray amin'ny fifandirana tena ny ainatsika anisany tena manosika be mihitsy zany ny faharoa dia ireo vinatelo ireo no heverina efa maika zay tsy itovizanay amin'ny olo-kafa mihitsy raha mitentsika fanabeazana malagasy mitodika Madagasikara mitentsika zay irery angamba ny antoko ty tanindrazana no resy lahatra amin'izany raha mitentsika fitsinjaram-bola mpanjakana ny mandeha amin'izao mantsy vedety sy ny anina dia hoe fitsinjaram-pahefana dia averinay foana tsy misy fitsinjaram-pahefana raha tsy misy fitsinjaram-bola satria zay tompon'ny vola ny tompon'ny fahefana fa mampiresaka daholo zay olona miteny hoe waparitaka amin'ny fahefana nefa ny vola any amin'ny any dia tokony hajanona treo amin'izay ty resaka projet présidentiel ty nandeha ny lalan'ny Tomasina malialina fa mitaka hoe nisy nitsoahana le izy aloha nanahirana be le nijery an'le fanamboaran-dalana projet présidentiel fanamboaran-dalana maintenance fikojakojana projet présidentiel ny asana filoham-pirenena ireo olona tsy zany ny asana filoham-pirenena tsy mikojakoja lalana tsy manao sekoly asany ety fotonay zany fa maninontsika no mitazona an'le vola omitsika foana ary ny vina fahatelo Madagasikara numerika dia teneniko anareo mihitsy ngamatra amin'ny tantara Madagasikara mbola tsisy nanana vina an'izany ka zany ny antony resaka vina fa tsy resaka olombelona resaka vina fa tsy resaka olona zay zany le izy tsy manana le vina mihitsy no inonay fa hitondra fampandrosoana dia andao zaraina mety hitenareo hoe mbola lavitrezaka be zany raha eto amintsika tsy sarotra tsy azo resena rehefa manana firaisankina sy manana fahamarinana Andriamatofoloha nanao fanambakana eo ambonana ny candidat ho filoham-pirenena miisa valo fa tsy afaka mirotsaka ny filoha ankehitriny araka ny lalàna nareo avy eo amin'ny FTT na ny firaisankina ty tanindrazana ve ao anatin'izay inona ny azonao entina amin'ny fanazavana mahakasika azy raha nijery le fanambaranao dia nanao sy nitao mihitsy ny tenako fa niantsina sika président fa hoe tahina razafinjelona ny antony a natonga anay nanao an'le soni dia resaka lalàna tsy olombelona fa lalàna tokony ho ajaina ny lalàna ile izy ane ny tena moa tsy mpanao lalàna fa na izany ary mba mamaky an'le zavatra ihany zay le teneniko hoe ny lalàna mizara roa misy ny texte dia misy ny esprit du texte zany hoe ny ao ambadika ny hevitra finosan'ilay lalàna zany mazava be mihitsy a fa tsy azo elana le izy hoe raha vao nangataka ianao raha ianao no nangataka dia very ilay anao ankehitriny le anananao mialoha le teo aloha zany very ka amiko azo avadibadika araka ny tokony ho izy le texte le sora-dalàna fa le ao ambadika kosa tokony mba farafaratsy misy fitsarana mba tokony isy izay ane le ataoko hoe mangarahary tokony isy adi-hevitra na fitsarana manokana dia raha mivoaka avao moa izy mipitsara hoe izy tapakay fa izao dia mba farafaratsy ny mety fa le izy ane tsy isy fitsarana mihitsy le izy ane tonga dia zao no heverinay fa mety dia izay no izy reny zao teneniko an'ireo zava-dehibe amin'ny fitsarana ny zavatra nyseho teny mamasina le nahafatesan'olona marobe manahirana amin'izy ireny dia izay foana mahafinaritra dia mandeha mialatsiny fa tena zay ny manahirana mijery an'izy ireny le mpitantana sy tompona andraikitra dia mandeha mamangy dia mandeha mikarakara le razana dia mieritreritsika rehetra hoe vitan'izay ty raharaha ty any ampitan-dranomasina ao amin'ny firenena mandroso a misy zavatra ray tsy mety dia tsy maintsy misy tompona andraikitra migadra na farafaratsiny miala amin'ny asany
aizany toyan'iny zao a miandry mafy tsika miandry mafy sika tamin'ny resaka teny akatso le nanao fikasihan-tanana momba mpianatra miandry fitsaranatsika izany ny atsona hoe fitsarana marina fa nahatra amin'ireny ary ne miafina tsisy malala ny atsika zany mandeha fotsiny navototra le mpianatra ny ampitso hoe re olona efa avy nikasy tanany ianao miandry fitsarantsika anao an'le izy fa tsy vitavita foana izy ity zay ny mahavoatsika vitavita foana dia izay ihany ivereniko amin'ny resaka nationalité mba farafaratsiny misy fitsarana mijoro hiatsona n'ilay olona voakasika dia eo tsika mahita azy zany hoe raha araka an'izay resaka ny président zay dia jerena satria amin'izao fotoana zao zany a ny vahoaka ety fotony misy mandalina ny raharam-pirenena dia milaza fa le candidat zay ankoatra ny eo am-perinasy zany ny fanjakana dia hoe iombon-kevitra fa ambony ohatra hoe anao fanoherana midika ve mety ho izy tokoa zay satria misy le resaka teo a makasika ny tsy azonareo a anidinana eny amin'ny fiaramanidina rehefa mandeha fa tsy maintsy mandeha aty amin'ny atao hoe ankasarotona zany ny esaka rehetra zay ataonareo a dia ohatrany hoe mipetraka zany nga le aiaina le vahoaka ety ivelana sa ahoana ny fahitan'ny président makasika zay zavatra zay mampiaya zany zavatra rehetra zany hoe sombotsombony fotsiny ihany amin'ny zavatra iainany raha ny eto Tomasina manokana dia nangataka kianjy izahay satria hitanay fa ny antoko hafa indroa zay tao Antananarivo ndray teny amin'ny bypass namory olona toerana tsy mifefy a toeram-panjakana zany hoe tsy toerana tsy miankina ndray a teny Analamahitsy a espace vert kianja maintso angamba izay toerana tsy mitafo a toerana fanjakana 5e arrondissement nanao an'izay antoko ao amin'ny fitondrana dia zareo mampiseho sary hoe izao nenay izao ny zavabida dia mba nangataka zahay teto a dia fandavana ary tsy vitan'izany fa ny tany Fianaratsoa fandavana tany Ambositra fandavana tany Fandriana fandavana tao Antsirabe fandavana dia mahavariana ihany fa tsy misy lalana amin'ny fehitsony zany ty fireneny ity fa raha ohatra zany ka andeha anao mariazy ianao ka mihoatra ny 700 na 900 a mety tsy azo ekena ntsony ny fetanao fa sao dia misy mpanao politika misakafo ao satria tonga hatramin'izany nenay tao afandriana hoe alao ny olona ary a rehefa izay nytiany ny zavamaneno sy ny artista rehetra efa mba vonona daholo alao ny olona ary hijery fety dia tsy ho ao akory le iza candidat sy ny ekipa politika tena naika aloha le préfet tamin'ny voalohany dia rehefa afaka adiny ray lavina mihitsy ny ray dia tsy azoko ntsony le lalàna tsy azoko ny lalàna tokony hampiarina ny lalàna itsika mpanao gazety zao manana dida lehibe a amin'izany mampita an'izany fa manjary lasa mitongilana le izy dia itsika nefa misy miaino misy manaraka dia itsika indraindray matahotra tsika indraindray tsy samy joro tsara fa miteny anareo ao anatin'le hijoroana ankehitriny koa ny mampiseho hoe ny marina tsy tokony atahotra ny langa za tsy miteny hoe diso ny marina tsy tokony atahotra ny langa fa mahavoantsika rehetra langa no atahorantsika tsika tsy mihiny langa jereo tsara daholo ny eritreritry ny olona rehetra fa omeny olona solona anarana omeny olona tsy mataho tsika zany a tena manana frustration filaza azy misy zavatra mahaso reny fa tsy sa mijoro afa tsy manonga mpanjakana zay le mahasamy hafa azy mijoro amin'le marina fa raha vao fantatra ny olona mandaigna mantsy mahalala ny fahalemen'ny marina inona ny fahalemen'ny marina matahotra dia ampisehony sary anankiray a dia matahotra dia izay ny lasa hitondrany an'le raharaha dia nefa rany a lasa manana fahakiviana dia tsy manana faniriana ntsony hijoro dia mbola kely ny ankizy mbola holavitra ny ale dia izay ny anjakany ny langy atao amintsika tsika rehetra mihitsy tompona andraikitra amin'izay tsika mpanao gazety ao anatiny
Anoizako an'izay ihany ko ianao miteny hoe tokony joro fa ny vahoaka malagasy ao ny tena atao hoe latsaka ankaterena ny zavatra hoan'ny androany jereny androany dia mijery ihany ko tsy anam-potoana mihitsy izany ndia hoe heritreritra hoe anana fahasahiana ntsony na ny moraly rehetratra tena efa potika dia efa miteny ihany koa nteo am'le hoe fitsinjaram-pahefana mifandray manko io ny fitsinjaram-pahefana raha mipetraka tsara ny fitsinjaram-pahefana dia tonga any amin'ny vahoaka le fandrosoana satria voazarazara maro ny kandida teo aloha na amin'izao tena mivoy an'izay fitsinjaram-pahefana zay fa tsy hita ny ataony ianao ve raha tena tonga eo tena ametraka an'izay tokoa sa hoe tenenina fotsiny le fitsinjaram-pahefana fa rehefa avy eo tsy tanteraka akory izy fantaniana voalohany momba le hoe tena sahirana ny vahoaka dia tsy mijorontsona dia hiverenako amin'ilay teniko teo jereo ny antony sy ny vokany fa nahoana ny sahirana ny vahoaka satria tsy mijoro fa tsy hoe nahoana ny tsy mijoro ny vahoaka satria sahirana mahasahirana antsika dia satria tsika tsy manana fikasana hijorontsona fa nandalo fahasahirana tahak'izao avokoa ny firenena rehetra indrindra firenena nandalo ady fantatro tsara ny tiako tenena hoe Rwanda andao hiteny tantarantsika ny tantarany ady lehibe faharoa potika tanteraka izany firenena japonais zany potika fa nijoro hiteniny tantarantsika ato Afrika Atsimo noho ny ségrégation fanavaka fahambolokoditra fa nijoro na dia nenjehana tamin'ny alika ary nyjany zavatra nyseho tany nenjehana tamin'ny alika ny olona raha vao mihoatra ny amin'ny enina riva no mandeha eny an-dalambe noho ny fatahorana hetsika sy ny ohatr'izany alika masika reny fa nijoro ilay olona ny anohanana tena iainantsika androany vokatry ny tahotra ny volena tao amintsika tsy tsika ny diso fa mila mifanentantsika raha te hiala amin'ilay tahotra dia mila firaisankina fa tsy olona tokana ny andeha hijoro fa mila firaisankina ny fialana amin'izy io zay no mahatonga manimpo teny an'ilay hoe mpanao gazety zay moa fantatra hoe mpanao gazety tena mpanohatra mafy mihitsy tena desanay mihitsy ny nijoro ary eo anatin'izany mifanerasera amin'ireo ambasady eny atompoka araka ny vina zay efa napetraka anareo teo ao anatiny le hoe fitsinjaram-pahefana maro ireo kandida teo aloha ny efa milaza foana zay resaka hoe fitsinjaram-pahefana zay raha ohatra hoe tonga eo amin'ny toerana mafilohanao ianao tena apetraka anao marina ve zay hoe fitsinjaram-pahefana zay fa ohatra ny sarotra mihitsy mimetraka an'le izy ny antony mahatonga ny olona mampanantena dia tsy mahavita dia roa ihany mampanantena dia tsy mahavita dia roa ihany ny voalohany dia na ilay izy tsy fahafehezana an'ilay zavatra notenenina inona moa no dikany rehefa mampanantena rehefa mampanantena ny ianao isaky mampanantena ao dia azadiny fa vola foana ny ao ambadika vola daholo ny ao ambadika zay mahatonga antsika ny teny an'ilay hoe fitsinjaram-bola mpanjakana fa tsy fitsinjaram-pahefana raha ohatra zany ka mampanantena tsika ka tsy mahatanteraka dia ny dikan'izay tsy voafehantsika zany ny lafiny ara-bola dia izay mahatonga antsika mametraka foana an'ilay hoe fitsinjaram-bola mpanjakana miainga amin'ny loi de finance le volavolan-dalàna mifeny ara-bola tao amin'ny assemblée nationale zay zavatra izay hiadivana hevitra foana maro be mihitsy ny olona no miteny hoe inona ny dikany miresaka foana nyty resaboly ty miresaka resaboly zay satria ny vola ny antony mahatonga ny olona tsy mahafehan'io fitsinjaram-bola mpanjakana io ny antony faharoa dia famatorana malala tsara tsika fa ao ambadika na fampilezakevitra dia misy bailleur misy mpanohana nahoana ny mpitondra hatramin'izay rehefa mampanantena dia tsy manaraka ny teniny misy famatorana ao ambadika ao zay famatorana zay mahatonga anay samy teny hoe
ny olana dia ny fototry ny fahazom-bola avany amin'ny bayeurana fampielezan-kevitra. Raha te hijery ny fahaloavana fitondrana iray ianao a dia jereo a loharanom-bola tamin'ny fony izy kandida. Fa rehefa loharanom-bola io no mitosaka be zay le tenike fampielezam-bola dia langa daholo ny ao ambadika. Le voalohany teo rehefa tsy mahafehy volam-panjakana ny olona anankiray rehefa mampanantena dia aza dino a fa langa daholo ny ao ambadika. Nisy fikarohana nataony teto anivon'ny firaisan-kinany Tia Tanindrazana momba ny volam-panjakana 2024 dia nalaina zany le volam-panjakana iny a dia narafitra araka ny ministera tokony isy, satria izahay dia efa vonona tamin'izany hoe zao avy firafitra ministera 7 izy hatreto no tapaka. Dia isaky ministera dia nafindra le vola zany, nafindra dia anome anareo ohatra ray azao eto amin'ny faritany Tomasina, resaka asa vaventy fotsiny, asa vaventy eto amin'ny faritany Tomasina. Iteny antsika zao hoe aloatra mangoro, zay moa nanokafako an'izy ity, aloatra mangoro. Ho an'ny faritra aloatra mangoro fotsiny, niainga tamin'ny vola vinavinam-pandanina 2024 zay ny eken'ny solombavam-bahoaka. Ohatrinona ry izinareo a ny vola tokony ho an'ny faritra aloatra mangoro isan'andro raha miala amin'ilay volam-panjakana ny laniny iny. Ny karaha mampiasa mpanjakana tsy kitihana. Ny 30 isan-jaton'ilay vola tsy maintsy mijanona any amin'ny foibe ahafahany manara-maso an'ilay fitsinjaram-bolam-panjakana. Dia 70 isan-jaton'ilay ambiny zany a no nafindra dia nalefa aty amin'ny faritra. Anome aloatra mangolo zay avy amin'ny atsinanana avy eo. Isan'andro ny vola tokony ho lanina, isan'andro a ny vola tokony ho lanina amin'ny asa-panjakana amin'ny faritra aloatra mangoro dia 206 millions d'ariary isan'andro amin'ny fanamboaran-dalana, amin'ny fanamboarana an'ireny ataoko hoe infrastructure ahafahan'ny olona mamokatra. Ambatondrazaka fotsiny ao anatin'izay a dia manana 56 millions d'ariary isan'andro. Isan'andro. Iteniny antsika eto amin'izay a eto Atsinanana. Ny renivohim-paritan'ny Tomasina eto amin'ny distriktany Tomasina voalohany fotsiny a dia manana 58 millions d'ariary isan'andro amin'ny asa lalana sy ny asa vaventy. Dia ho potika tahak'izao ve ny lalana eto Tomasina, dia aloto tahak'izao ve ny tanàna. Lalana fotsiny ny avoakana eo aloha asa iny izy teo travaux publics. Zay le teneniko hoe raha mahafehy an'ilay volam-panjakana le mpitantana alohan'ny tenitenenany foana dia afaka izay resaka ao zay, satria tsisy olona manam-paniriana ny amitaka fotsiny zany. Za dia miteninareo an'izany kosa aloha, nareo zao dia mieritritra hoe ty filoham-pirenena ity tena namitaka fotsiny, tena mba naniry izy ny anao fa voafatotra izy a na tsy voafehany a le raharaha. Ka ny avalina izy zany dia tsy maintsy izay fifehezana sy tsy fifatorana amina bayeura amin'ny campagne na amin'ny fampielezan-kevitra no lakilehan'ny fitazomana ny teny. Fa raha vao mahiditsika vola maro be hitantsika maso atotona, zay le manomezaka kajo foana hoe manao 5 millions de t-shirt zany neo a 75 milliards d'ariary, satria 15 milliards d'ariary zao ny t-shirt. Dia nefa misy candidat manao 5 millions, manao 6 millions, 6 millions zany 90 milliards d'ariary, efa vola tsy tokony tsy foroana zany. Dia iza ny olona anome 90 milliards d'ariary dia tsy angataka tambiny. Zay mahatonga antsika ny antsika fampielezan-kevitra fa tsy fampielezam-bola. Raha mahita an'izao hevitoeran'izao tsika dia hevitra no zaraina amin'izao. Tsisy hoe tonga ato ilay olona dia azo akanjo. Iny akanjo iny a lafo be ny vidiny. Fantatrareo tsara zao ny aty amin'ny faritra Tomasina manana olana be amin'ny lafin'ny fanondranana ledsi. Nisy an'izany zany tsy izany rery a, marobe ny olana voafehy aty. Fa miteny anareo a ny ao ambadika ireny ny vidin'le ny tany-panjakana. Lasan'olona avokoa ny tany-panjakana rehetra antsika malagasy ny terrain domanial. Dia menomenina le olona lasan'ny olona daholo ny tany-panjakana jusque mantsy an'ilay olona avy any faritra Tsimonosy ny tena an'izay. Lasan'ny olona daholo any amin'ny faritra Toliara any izy ny tany-panjakana.
jusqu'au antsa iny le vidin'le akanjo iny le vidin'le vary sy menaka ianareo amin'ny antoko FTT zany ao anatin'ny fampelezan-kevitra tsy anao an'izay hoe t-shirt izay manarak'izay koa ny resaka ianao teo mahakasika an'le mpamatsy vola tapa-kevitra ianao ny rotsaka candidat ahoana fahefany teto-bolanareo ahafahanareo manatanteraka izay fifidianana izay sy ny fampelezan-kevitra izay manapa-matsy vola avy any ivelany ve nareo sa hoe maleo tena raha misy izay inona ihany koa ny tombontsoa takiny izay mpamatsy vola izay misy an'izay tombontsoa manokana izay ve sa hoe tombontsoa ny firenena eo ambonana no tadiavina ao anatin'izay tsy maintsy mizara roa tsara tsika rehefa miresaka ny fampelezan-kevitra nresahantsika raha fampelezan-kevitra nresahantsika dia mahaleo tena tanteraka ny firaisan-kina ny titanindrazana zay le tena nkeo fampelezan-kevitra no ataontsika fa tsy fampelezam-bola tsisy vary tsisy menaka tsisy anao an'izany eto fa izara vina ny vina tena zava-dehibe amintsika le fanabeazana malagasy mitodika amin'ny Madagasikara arena tsy toko tsy foroana amin'ity faritra tsinanany ity malalytsika fa amin'ity faritra tsinanany ity indrindra na avany ambony ka hatrany ambany be indrindra bois de rose hatrany atsimo atsinanana dia tsika ve nampianarina bois de rose vao midina kely atao ambanitsika atao amin'ny faritry Vatomandry sy Mahanorotsika midina kely hatrany amin'ny faritry Nosy-Varika tsisy tsy mahalala ny volamena mivoaka amin'izany tsika ve nampianarina volamena zay ny mahazava-dehibe an'le hoe tsy maintsy mahaleo tena amin'ny fampelezan-kevitra satria ireo olona mpilalao an'ireo no matetika tena ao ambadika dia itsika tsy ampianarina an'io tsy sao dia eritreretintsika hoe parazary fa misy zavatra manery ao fa raha itsika malagasy manana fahalalana momba an'izany tena minoana reo fa mety ho marobe ny mba orinasa malagasy manana maizy azy aty amin'ity faritra tsinanany ity aty amin'ity vao miakatra kely ambony ireo tsika dia tsisy malala hoe tompony resaka amin'iny resaka vavatenina sy ny any ambony rehetra iny manana leditsitsika manana akondrotsika marobe ny arena misy eto fa tsy nampianarina ny tsika zao ny leditsia tsisy fampianarina momba an'io zany raha nampianarina an'io tsika efa mielehibe marobe mivokatra fa isak'izay mandeha tsika dia menjanahary fotsiny ilay izy dia alefatsika arak'izay ka zay le mahazava-dehibe an'le ny fanabeazana dia tsy mitsinjo ny androany araka ny teninao tele hoe nona be le olona dia tsy afaka mitrakatsony zany zavatra zany re olona mifamitahan'olona akaiky indrindra andaony antsika hitaizy andao tsika hitaizy ao tokantrano dia hoe zanatsika andao tsy atao fa tsy homena sakafo androany noho ny androany fa tsy ho beazina dia valioana hoe anao an'izay ve tsika zay ve no anabeazantsika ny ankizy sa hitenitsika hoe nasahirana ary dada sineny tsy maintsy mba hijery lavitra izy ho anao zanany raha miteny lavitra eo le mahatonga miteny foana fanabeazana raha miteny lavitra tsy rombe folo taona hoe afaka baka fa miteny lavitra zay mahafanabeazana misy fanofanana foiezaka azontsika atao telo volana enim-bolana mahalala ny arenany na reo olona efa nivoaka ny rafim-panabeazana ary tokony ho atsoina hiditra ao anatin'ilay fahalalana amin'ny firenentsika dia io zao le vina anankiray ao anatin'le vina mitsinjara le hoe ho atsangana ny IGM isaky ny faritra rehetra zany IGM zany le Institut de Gémologie de Madagascar fianarana momba vato sarobidy eto Madagasikara isaky ny faritra dia ny olona rehetra zany rehefa tsy nahavita an'le fianarana mahazatra antsika ity dia mba afaka izy miofana momba ny vato sarobidy dia mba afaka mahalala afaka miasa zay le zava-dehibe ny teninao faharoa tele hoe tsy misy firenena vahiny hiara-iasa ny ato anatin'ny fampelezan-kevitra aloha tsy misy rehefa tonga amin'ny fitondranao dia fantaro tsara fa ny zavatra lehibe mila atao dia firaisan-kina fa tsy fankahalana samihafa zany firaisan-kina fa tsy fankahalana tsika indraindray rehefa mieritratra hoe firaisan-kina dia izy tsika hoe andao roana amin'ny vahiny tsy vahaolana zany aza manoatra ny Zimbabwe zay nampahatra be an'ny firenena Zimbabwe ihany eo ny roany avokoa ny vahiny dia izy aleoana irery dia tratran'ny crise politique izy avy eo fa tsy azo atao zany aza miteny zany hoe horoahana itsika samytsika mila mirahina firaisan-kinatsika no mampitonga antsika androso
fa misy olona te azo vato ndraindray a dia teniteny foana ohatrany horoana amin'ny vahiny re olona dia raha horoany olona daholo koa malagasy rehetra maneran-tany dia hanao aontsika zany ve dia hitombona fa itsika samitsika mila miray iny zay le teny ke malagasy empowerment le malagasy empowerment io zany ohatrany hoe ataoko amin'ny teny vahiny mihitsy mba hitenenantsika eran-tany eran-danitra hoe malagasy anomevahana amin'ny malagasy tsy androka ny hafa fa hifanampy ahafahany malagasy rehetra miray ina dia mandroso meka anareo ohatra izy io a zavatra nyseho tany Afrika Atsimo zany a rehefa nisy an'ireny crise be reny tamin'ny lafin'ny ségrégation fanavakavaham-bolokoditra dia nanao an'io izy hoe ny afrikanina tatsimo ny tompony Afrika Atsimo malagasy empowerment zany dia hoe malagasy ny tompony Madagasikara ny voalohany nataony tany zay ho atao eto dia ny hoe zay vita fiofanana ny malagasy dia amoraina ny fampindramam-bolany ahafahany andrara eto amin'ny firenena vitany afrikanina tatsimo zany tsisy antony tsy avitantsika zany satria banky monina sy miasa eto Madagasikara ireo banky rehetra zao banky malagasy mbola manana mpahambola amin'ny fanjakana zany information zany tsy maintsy fantatritsika fanjakana malagasy mbola manana mpahambola amin'ny banky malagasy faharoa rehefa avomena vola le olona amoraina ho a za tsy miteny hoe gratuit amoraina ny ahafahany malagasy misitraka ny fampindramam-bola avy amin'ny banky zany hoe na ny toany ary na ny zanam-bola ary tsy maintsy alatsaka fa raha tsy zany a tsy tafita mihitsy ny malagasy ny faharoa reo asa rehetra dia tokony malagasy aloha ny mandeha voalohany mahalala tsara tsika fa tamin'ny faritany Tomasina misy an'le fitrandrahana atao loatra mangoro atao Mbatovy raha vao mahitsika hoe fitrandrahana ka manomboka teknika kely le asa dia vahiny zay ny ao fa ny asantsika malagasy dia le asa mialatsiny a le asa ambany le asa le mibata le asa le fa ny asa ambony a lasa ny zareo daholo amina karama tena tsy toko tsy firoana dia zay le teny ke malagasy empowerment omeo ny malagasy ny asa fa marobe itsika tanora marobe malagasy manana fahaizana manokana dia rehefa matahotra izy a dia tokony hanao fanofanana foiezaka izy zay le hoe telo volana eo fa tsy maintsy malagasy ny priorité malagasy ny voaloha laharana ary ny fahatelo farany ao anatin'ny malagasy empowerment dia ny hoe amoray ty resaka arataratasy mahazo ny malagasy rehefa mikarakara raharam-panjakana andeha itsika zao andeha hanondrana dia voafehan'le hoe reto société reto ihany ny afaka asarotona daholo ny zavatra rehetrarehetra tsisy mikitika ny tombotsoan'ny hafany alalao le izy a zay le hoe malagasy dia rehefa alalahany io a dia ny malagasy zany a afaka misehatra amin'ny tsena anatiny sy iraisam-pirenena fa na ny mamoaka entana eto amin'ny serana mpitsambo ary ny tantara be mahalalan'izany tsika rehetra eto atsinanany eto Tomasina eto zay le fanamorana amin'ny alalan'inona ny ahafahana manala ny procédure administrative lehibe io araka ny eritreretintsika amin'ny alalan'ny teknôlôjia zay no mahatonga leviana fahatelo iny foana Madagasikara nomerika araka ny fanazavanao andre matofoloha dia be dia be ny paikady entinao anarenana nyity firenentsika ity ho anareo firaisan-kina ny ty tanindrazana afaka matoko ve mivahoaka hoe mbola voariny ity firenentsika malagasy ity inona izay paikady akoatra ny efa nilazainao teo manao conférence amin'izy io foana amin'ny mpianatra rehefa mampianatra dia indraindray moa vao asa dia tonga any amin'ny faritra hafa dia mizaran'izy hoe tokony ho kivy ve sa tokony mbola anina fanantenana dia jereo tsara fa ny akamaroantsika malagasy mbola manodidina ny 570 ka hatramin'ny valopolo isanjatontsika malagasy dia pino kristianina dia alaivana le teny hoe mino raha isy fotsiny zay dia iaino mino dia ao anatin'ny finoana ve misy toerana fahakiviana misy ve ao zany hoe fahotana na ara-pinoana ary fahotana ny fahakiviana dia miteny aminareo firenen-kafa zay tena niondrika lavitra noantsika izao novokatra le izy foana nitatsika fa tsy ny antony nanino nyreo oloreo no niarina reo oloreo satria ny rahina
niaryn'ireo olonireo satria nitazona ny finoany fa raha vao manary finoany zany mahatonga antsika marobe ny tsy mifidy miteny an'le io ane na tiana na tsy tiana efa fantatra efa tsy iova-tsony ny firenentsika izany zavatra ataontsika izany ny antony mahatonga antsika sahirana dia ny vokany ny fahantrana fa raha te hiala amin'ilay fahantrantsika dia andao andeha lalana hafa dia hoe tsy manompo olona intsony fa vina nodiniana ka itsika zao teneniko hoe volam-panjakana ny resahako volam-panjakana ny resahako amin'ny fampanantenana resahana za tsy miteny an'izany mihitsy andeha hanao lalana tsy miteny hoe andeha hanao sekoly tsy asa ny filoham-pirenena zany tompoko ny asa ny filoham-pirenena dia manome ny entimanana eny anivon'ny faritra sy ny ben'ny tanàna vita zay dia maninona izy manara-maso ary fahatelo manome ny information rehetra ilain'ny olombelona miaina any hoe lalan'ny Tomasina io ane ka 60 millions d'ariary isan'andro lany ao hoe alefa Facebook zany tena zavatra azo tsapahitana 60 millions tonga ny volana marsa dia miteny izy hoe efa 7 milliards d'ariary zany tonga hatrany Tomasina isika miaina eto Tomasina no mijery lehibe ny tanàna hoe faiza daholo le vola zay le Madagasikara numérique zay ny asan'ny filoham-pirenena zany dia zay mitady ny hevitra rehetra ahafahana manaparitaka ny enti-manana manara-maso amin'ny alalan'ireo ministra tsisy ministra manao azy zany tsony koa tsy misy an'izany hoe ministra ny fahasalamana nanao hôpitaly diso zany itsika tia ny malala hoe hôpitaly takan'inona no ilayntsika aretina takan'inona samy hafa ny aretina azo eto Tomasina sy ny azo Antananarivo sy ny azo any Fianaratsoa ny any Antananarivo amin'le fahaloton'ny rivotra AVC mibetsaka any fahaseporana mibetsaka any dia ny fitaovana ao anatin'io hôpitaly io zany tokony mifandray amin'izay dia ny asa ny fahatelo dia manome an'ilay information manome an'ilay vaovao amin'ny olona entana dia ny olona entana mijery an'izay akaiky azy indrindra satria lasa ao ilay volam-panjakana dia voatery ho azy dia azavaona hoe inona ny tsy azo tanterahana amin'izany viny zany fa zay le an'ilay ady hevitritsika ianao te milaza hoe ilaina dia finoana fa misy toyny ihany koa izy voto-président hoe raha tsara an'asa izy maty anapikila zay Gaston ahoana ihany koa ny fomba andreserinao lahatra an'ireo mpividy manoloana ny olana ara-tsosialy angovo ara-toekarena ihany koa zay iainan'ny firenena amin'izao fotoan'izao raha tsy resaka fotsiny sika amin'ny fiakaran'ny vidin'entana endretrarehetra eny ovafehinareo tokoa ve ny fitondrana amin'izay fotoan'izay malala hoe finoana tsy arahan'asa aloha zay ny nahatonga teo miteny hoe andao aloha atao le fanantenana olona tsy mananteny zany tsony hoe tsy miasa tsony ny olona tsy manantena tsony hoe tsy mifidy tsony zay mihitsy any le asa fa misy any le asa avy any amin'le mametraka ohatra hoe ny mpitondra ny filoham-pirenena sy ny ambaratonga sa mihafa misy ny asa natao hatramin'izay fa tsisy tena atao miantraikaka aty amin'ny vahoaka fa ny ratsy no tonga aty amin'ny vahoaka dia tonga fa ny asa tsara zay zany mijerena hoe ahoana no atongavan'izay mba hovadika asa tsara ny antony jerentsika foana ny antony rehefa misy olana fa maninona tsy tonga aty amintsika ny asa voalohany satria tsika tsy nibeazina tamin'ny asa misy eto zay le mahatonga antsika miteny hoe rehefa mamaha olana dia tsy maintsy miainga avy amin'ny antony isika eto tsy mampanantena tsy misy hoe tonga dia mena asa daholo diso zany andao aloha beazina amin'ny zavatra misy eto Madagasikara aloha malagasy ahafahany miasa eto faharoa le fitsinjaram-bolam-panjakana io le izy moa avoaka tsikelikely araka ny stratégie dia ho hitanareo mandeha miandalana ely izy fa tsy azo avoaka meloha satria za zao raha vao miresaka volam-panjakana dia marobe ny candidat fa manaraka hoe mba mitondra volam-panjakana ko izy avany rehefa mampanantena dia le izy nefa zavatra ataontsika ity zavatra asa tamin'ny fotoana maro fa tsy hoe ilatsaka vonanao an'ilay izy fa efa asa ny diniana isaky mandeha izy io ny faharoa dia misy an'ity fitsanjaram-bolam-panjakana ity izay midika hoe aty no mandeha ny appel d'offre ny tsena ambarotra aty zay le zarainy isaky ny commune mihitsy dia ny orinasa rehetra mipetraka zany sy miasa eto dia mba manana anjara masoandro amin'ny asa-panjakana io ny anankiray zao atoroko anareo ny resaka hoe pavétisation nationale ao anatin'ny vina moa zany vina mitsinjara satria ny vina
mivina fahobe le anankitelo ny teneniko teo fa rehefa tsy njaraina izy dia misy an'izay pavetisation nationale zay hoe manana vato tsy vato fifidianana fa vato karangana manana vato marobe Madagasikara dia inona moa tsy anaovantsika rary vato lalana eny anivo distrika ohatra sika zao teny Vavatenina potika ny lalana any dia maninona tsy atao rary vato le lalana dia amin'izay fotoana izay tsy voatery maka orinasa avy any ivelany tsony manao an'le lalana fa ao amin'ny distrika ao amin'ny commune no manakarama an'le olombelona ao le tsy anasa anamboatra ny lalana sady midina ny vidiny manome asa ho an'ireo olona eny atoerana dia le orinasa zatra nanao an'izay taloha zany hoe avary tonga dia makany Vavatenina dia lasa miasa izy amina lehibehibe kokoa sehatra lehibe kokoa hoe route nationale dia mba hahena zany le fanafarany satria fanafarana ny vahiny io ane mampidangana ny vola vahiny itsika manafatra io ane mahatonga ny vola vahiny midangana raha te hiala amin'io tsika raha miresaka farim-piainana ianao zao teo dia aza diny ny antony mahatonga ny olana dia hoe dangana ny vola vahiny dia raha mbola te handalina zany tsika dia fa manina no midangana ny vola vahiny maro loatra ny fanafarana noho ny fanondranana ahoana ny anenana ny fanafarana tsy maintsy zay le ataoko hoe malagasy empowerment malagasy mitsinjo ny orinasa malagasy aza manafatra lavo zao manampahaizana malagasy tsinjovo manampahaizana malagasy marobe ny projet mandeha eto tsisy afeniny zany tsika malala Thomas feny vahiny mandeha zaho tsy miteny hoe roainy vahiny zay ny zavatra tsy mety amiko hoe avy ny resaka tsika dia horoahana hono ny vahiny tiavo sika fitiavatsika no mahatonga atsika androso omeo atsika ny asa tokony ho atsika fa aza mahatoky olo-kafa aloha isika aloha malagasy aloha zay le vahaolana tenegny avy eo moa zany rehefa amoraina le malagasy empowerment hoe amorainy atotantaratasy tsy hoelany tsika dia mety hanondrana tsika ne mahalala fa atao tsy nanantsika ato ane misy nosy rahavavy anankiroa mandroso be nosy la réunion sy nosy Maurice fa maninona moa izany rehefa manafatretrana dia avy atao Afrika Atsimo atao andrefantsika ny Afrika Atsimo izy atao tsinanana Madagasikara eo ampovoany manafatra sakafo izy dia avy any Afrika Atsimo dia tsika eto Madagasikara dinganiny fotsiny mifandraika kely amin'izay hoe manampahaizana malagasy zay Andriamatofiloha hitatsika amin'izao fotoana izao verenao kely le ao amin'ny tontolon'ny fanabeazana hitatsika amin'izao fotoana izao fa mitokongana dia mitokongana tokoa izay tontolon'ny fanabeazana izay araka ny lazainy namana mpanao gazety tato hoe misy ny fitokonana etsero tsy mandeha amin'ny laona ny fanabeazana raha ianareo firensankina ny tanindrazana ve no lany ho filoham-pirenena efa misy paikady manokana mba entinareo anarenana an'izay hoe tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara zay tompoko apio kely ihany koa tonga dia ararotoka ihany koa ny anao anatin'izay fanontaniana izay Gina anisan'ny teninao matetika na ao anatin'ny tambazotra serasera ny hoe Madagasikara io no zany hoe fanabeazana mitodika Madagasikara io no lalana iray mitondra makany amin'ny fampandrosoana marina ary tokony teny gasy ihany koa ny teny hoentina mampianatra sy manazava fampianarana ahoana ny fomba hitandrovana mba tsy havery asina mahamalagasy ahoana ihany koa ny amerenana an'izay hoe asina mahamalagasy zay eo amin'ny fanabeazana ary ny ihany koa ny atao hoe fanagasiana inona ny antony tsy nampahomby ny fanagasiana hatramin'izay dia inona ny vahaolana hoentinao mahakasika an'izay tena hovaliako tsara be zay resaka ao zay avy eo satria afangarontsika indraindray ny voninahitra sy ny fahombiazana ny tsy napeta amin'ny fanagasiana ny tamin'ny taona 20 reny dia ndraisitsika voninahitra le fanagasiana fa ny fanagasiana hoentintsika fanagasiana mitondra fahombiazana zany hoe tsy tonga dia maika be anao fanagasiana zato isan-jato fa tonga amin'ilay bilinguisme aloha ny bilinguisme miasa amin'ny firenena rehetra firenena voazanaka rehetra nanao bilinguisme aloha hoe sarotra be any ny tenenana hoe solosaina ny ordinateur tamin'izany fa raha miteny ordinateur ianao efa tsy malala hoe ordinateur fa zao moa izy amanomboka mipetraka dia ity zao tsy ordinateur fa sady tablette ny téléphone dia hitady an'izay teny zay ve tsika vao hiteny an'ilay izy tsy aleha hoe amin'izay teny azotsika azy no hitondrana azy ny zava-dehibe fotsiny amin'ny teny dia hoe
aza raisina o mahambony na mahambany atsika malagasy ny fifehezana teny vahiny. Izany toetsainy zany zao ny iainantsika. Ny tanora rehefa miresaka dia rehefa te hiteny izy ambony dia miteny vahiny zareo amin'ny zareo samy zareo. Zany izay le teneniko hoe le fanagasiana resahana eto tsy fanagasiana hitondra voninahitra fa fanagasiana ahafahana manapita n'le fanabeazana, manapita amin'le fanabeazana. Fa le diso dia le hoe ny teny malagasy dia teny ambany, ny mofo malagasy mofo gazy dia resy mofo topaina, ny alika malagasy dia resy ny alika vazaha zay tsy misy akory. Misy menatra mihitsy maneho hoe malagasy menatra. Dia izay le olantsika menatra amintsika. Ary zay mahatonga antsika mifanakihana be ao anatin'io tambajotra serasera io raha misy malagasy ray miakatra. Mifanakihana, hitanareo le zatra n'le mifaninana fa tsy mifanampy. Mifaninana fa tsy mifanampy. Itsika izao ianao no fanovana. Aza manantena zany olona hitondra fanovana zany. Isika izao zay mahazava-dehibe an'le resaka hoe mpanao gazety sika. Andao mba beazina ny olona hitan'le miabo amintsika malagasy. Fa ianao ane zao raha vao andehanao bizina moa fitenin'ny tanora azy, andehanao fiaraha-miasa ianao amin'ny samy malagasy, fa ny manodidina anao rehetra tsisy tsy miteny hoe nga tsy fantatra lahy iny olona iny, mpamitaka ane iny efa nanao an'izao ane iny, dia inona ny efa ranony atsika samy mandeha samy mitady tsika malagasy. Nefa jereo daholo reo, za tsy hanonona hoe fiaviana fa reo vahiny hitanareo miaina sy mipetraka. Ry zareo tena miara-miara, tsy ratsy ho izy za tsy miteny hoe dorana ny fananana, fa isika ny diso tsy tiany atsika. Raha hijery sonoanareo dia ny sonoa tsy mandeha afa-tsy restaurant sonoa, vitsikelinareo mahita sonoa mandeha restaurant vazaha. Raha mijery vazaha indray nareo tsy mandeha restaurant sonoa, vitsikely ny vazaha mandeha restaurant sonoa, ny karana mandeha restaurant karana. Ny tsika raha misy restaurant malagasy mitsangana dia kiana ny azo ao. Azonareo ve le fanjanahan-tsaina, zay ny tena fanjanahan-tsaina ny olana, dia hiteny amin'izay amin'le resaka hoe inona ny ataonao momba nyity grève sy fanabeazana ity. Ny président de la république tompoko dia tsy mahamaha olana fa apetraka eny amin'ny université ny volan'ny fampianarana ambony. Izany hoe filohan'ny université ny tompon'antoka amin'ny universitéany. Io budgetny tsisy an'izany tsony zany hoe université mizaka tena hoe autonomie, tsia ny volam-panjakana momba ny enseignement supérieur miaraka amin'ny bourse ataovy eny amin'ny université. Zay no asan'ny filohan'ny république, zay ny tokony ho asany. Fa tsy vao manamboatra trano fipetrahana izy dia miaraka amin'ny loko dia ny filohan'ny république nanao diso zany. Vakio tsara ny lalam-panorenantsika. Lalam-panorenantsika io raha danianareo dia lalam-panorena présidentiel à régime présidentiel faible, zany hoe tsy mamevahana be any filohan'ny république. Zay mahatonga le prime ministre tokony avy amin'ny majorité parlementaire. Zany hoe io lalam-panorenana io misy be dia be azo ahitsy, fa raha io zavatra io zany efa mba misy mety ihany ho atsaraintsika io, fa tsy maiky zany satria efa mahantra be tsika malagasy. Fa raha io avy zao ny prime ministre ao atolotry ny solombavam-bahoaka dia iny dia efa afaka miara-miasa aminao. Tsy mila manomorona lalàna vaovao hoe za mametraka prime ministre zany ne fitaovana ahafahana manara-maso ny eny fotony fa tsy ny prime ministre manao ny asa, tsy ministre manao ny asa. Miova mihitsy le fijery, tsy président zany tsony manao ny asa. Aie, araka zay voalazanao zay ny président tsy manao sekoly, tsy manao asa fa mametraka le vola, fa ny fanaramaso mitovy amin'le zava-misy hatramin'izay anange zany, satria ny antony dia zao atobaka eny amin'ny zay ametrahana azy ny vola, tsy misy ny fanaramaso dia manao zay daniny kibony ao, dia ny vahoaka amin'izay no anjerahany le tsy fahavitan'le zavatra tao. Misy teboka roa kosa mahasamihafatsika. Voalohany aloha, za mahatoko malagasy raha ho atobaka le vola le volany aza dino hoe raha miteny mitobaka tsika tsy vola zay mahazava-dehibe an'le Madagasikara nomerika. Ny volam-panjakana ane tsy ho aterina eto Tomasina, volam-panjakana ane mijanona eto amin'ny tsy ho alefa ny vavanteniny.
mandeha ohatry mahazatra ny fanomezana asa fa ny tompony fanapahan-kevitra dia ny aty mahalala hoe inona maiky aminay samy hafa amin'ny zava-misy ankehitriny. Zava-misy ankehitriny zao a dia mpitondra ny manapa-kevitra hoe anaovana kanja fanaovana fety a iny toerana iny. tiako tenenina dia hoe tokony ho isy ny fanaraha-maso any ataony avaria amin'ny firenena dia anoy an'ilay fanaraha-maso a ny tiako resana aminao mantsy samy hafa mihitsy zao sy zany resako zany. Izao iainantsika izao a dia fanapahan-kevitra olo tokana no miteny hoe andao asianan'izao ery zay ve ny tena maika eto Tomasina raha nareo eto Tomasina tsika eto Tomasina nareo mahalala tsara mihitsy fa manana olana lehibe teo zao tsika voan'ny délestage ny insécurité manahoana ny lalana manahoana ny fandraharana eto Tomasina manahoana zany ve ny tokony ho atao aloha za manontany tena zay ny teneniko hoe régime présidentiel faible tsy olon-tokana no mitondra fampandrosoana fa misy be ny tanàna maro be eto Madagasikara mahalala ny tanànany noho ny ministra mahalala ny tanànany no filoham-pirenena. Zay ny amalikanao voalohany aloha hoe za mahatoko be ny tanàna satria raha misy be ny tanàna ray tsy mety ny ataony be ny tanàna hafa mba mety ny ataony fa ito any antsika olona ray tsy mety tonga dia potika daholo ny zatra rehetra. Faharoa fanaraha-maso ny resanao dia efa niteneniko teo le hoe Madagasikara nomerika ahoana moa ny tsy ahavoara-maso rehefa ohatra ka atsipy eny akaikin'ny olona contribuable ny lazantsika azy ny olona oatra atsika amin'ny alalan'io tambazotra serasera io a ny vola tonga eny amin'ilay faritra nareo eto vavantenina ho amboary n'io lalana io 800 millions d'ariary ny vola anaovana azy efa tonga hatramin'ny volana marsa 424 dia tonga le olona dia mbola mandeha tongotra ihany dia mbola mijery an'ilay lalana potika aiza izy ny afaka menimenina ao amin'ny ben'ny tanàna fa le olona nanana fanapahan-kevitra teo hoe lavitra be an'le vahoaka andeha imenimenintsika zao fa potika ny lalan'ny Tomasina makany Full Point potika tanteraka izy ao imenimenintsika aizaritsika ny imenimenina hiakatra ny Tananarivo iresaka amin'ny ministera mahalala tsara tsika fa reny lalan'ireny misy garantie voaoviny io namboarina mahalala tsika mamofopofona inona izy zany mamofopofona kolikoly tsisy mahalala koa re ohatrinona le izy tsisy mahalala koa re garantie ve io iza le orinasa tena tomponantoka tamin'io zay le atsiny hoe Madagasikara nomerika mangarahara amin'ny fitantanana tsisy antony tsy hanaovana an'izay satria tsy olona ray ny tompon'ny fahefana le olona ray zany manana tombotsoa ahalalànareo rehetrarehetra ahalalàny vahoaka rehetra ny vola mandeha isaky ny faritra isaky ny commune dia nareo rehefa mahalala dia afaka manery satria akaikinareo le olona mialatsiny fa hiverina kely any amin'ilay fanomanana ny fifidianana indray andry matofoloha mahakasika ny eo amin'ny firafitry ny HCCS ny CENI ho anareo FTT manokana ve manana fatokisana n'izany HCCS ny CENI zany nareo efa maro be ho any teny momba an'izay raha miresaka momba ny tsika zany nisy zavatra efa maro be ny teneniko momba an'izy ireo tsy ho averiko eto za manokana amin'izao a mitaitaina ary anisan'le nahatonga nangataka hoe misy fivoriana kely hovonjena misy fivoriana momba an'izany ho atao tsy mahatoky satria tsy ny olombelona ny tsy atokisana averina foana fa le fomba fiasany tsy atokisana ahoana moa ny tsy hamoahana petadrindrina ny lisitra mpifidy inona ny antony meo antony ray tsy hanaovana an'izany a maninona tsy avoaka eny ny CPS ny BPC ny vitantsika atao petadrindrina e ko nahoana io tsy vita diso zany misy ahia tsy maintsy mipetraka inona ny azo atao zay nga mba mifanontaniana efa manoratra eny amin'ireny anivon'ny ambassadeur amin'ny talata zao iona amina tompona andraikitra ambony avy amin'ny firenekafa ahafahana mba manome pression ho an'ny fitondrana hoe mba ataovy mangarahara kokoa ty raharaha ty e ny ona tamin'ny filoham-piangonana efatra tsy maintsy misy pression atao fa ianao koa ny afaka mijery dia miteny hoe tsy mety io dia alao amin'izao e dia inona ary tsy maintsy misy pression atao tsy maintsy misy hetsika atao iarahana firaisankina ny candidat zay le nahatonga le soni natao tamin'ireny zao isy fanaovana soni vaovao indray momba n'io listre électoral momba n'io fanagiazana ino ty izy teo helicoptera sy fiaramanidana eo
satria tamin'ny 13 volana aogositra ny antsika nitafapetraka atao amin'ny ACM fangatahana hoe ampiditra helikoptera hatramin'izao a 17 andro teorina 18 andro teorina mbola tsisy valina dia nefitsika maheno fa ny candidat sasany efa misy efatra za tsy teny hoe candidat n'izy fa samy malala dia ny tiana tenena ve zany hoe candidat tokana ihany ny afaka manao momba n'le resaka angovo a efa nyresahako lavabe izy io fa misy atraray ho tataraiko anareo fotsiny hafa ndraiky resaka rano manana olana amin'ny rano a ity firenetsika ity ny eto Tomasina tsy fantatro efa manomboka misy sa mbola milamina fahatapahan-drano efa manomboka misy dia izao marobe ny manam-pahaizana malagasy a ny efa nanao fitrandrahana sy etude fandalinana momba ny famadihana n'io ranomasina io ho lasa rano azo ampiasaina zay le potalisation de l'eau de mer efa misy zany ary any firenekafa efa marobe mampiasa an'izany efa nitodika tamin'izany ve fanjakana tsia zay le mahazava-dehibe amin'ny fanabeazana zay le mahazava-dehibe le malagasy parlement malagasy no atokisako aloha zay ny atokisako mibe ny tanàna malagasy andao ane mba jeren'ireo etude nataon'ireo malagasy ireo maro a université te Thomas efa nisy namoaka pikaroka l'université any Diego efa namoaka l'université any Votovorona efa namoaka tsisy nitodika fa raha io ane ny vitantsika mamadika an'io orano azo ampiasaina sy sotroina manala olana be da be fa maninona ny rano ane fototry ny fambolena ny rano ane fototry ny fiompiana ny omby ane tsy mila fa tsy bozaka sy rano e ka raha vao tsisy rano zany tsika dia anenina eantra eto zany zavatra zany le tena ke atody dia valio anao hoe azo everina ve hoe laingy zany resaka zany sa azo tanterahana tsika tsy miteny hoe menakanjo daholo ny olona dia isakafo isan'andro mitentsika n'le lalana makany andao a hitodika amin'ny manam-pahaizana malagasy marobe ireo andao atodika any amin'ireo ny volam-panjakana fa raha ireo mamokatra vaovany olana eto ahoana ny ahafahany vahiny afehan'ny fiatantsika izy ane tsy mahalala ny eto e iny vao nomezana mihitsy tany fianaratsony eona tamina filohana piompiomby a dia hoe kely loatra ny ombontsika 20 kilaozy izy président kely loatra le omby dia efa firy ny any apita dia niaranjery to zay dia hoe 700 kilao ny omby any apita ny salanisa zany hoe ny antsika zany FMG dia ny azy ariary dia manontany tena marobe ireo manam-pahaizana malagasy momba ny fiompiana sy fambolena tokony ampidirina amin'ny omby malagasy io tsy omby vahiny a zay le tengo to hoe raha nafatra vahiny foana ny omby vahiny zay le nampime ny omby vahiny io ny a voalan'ny moka dia maty fa ny antsika na nykisoa ary a ny kisoatsika zay le aratsitsika mantsy kisoa gazy fa ny kisoatsika mandehandeha ny andalana eny a tsy maninona mihitsy ny kisoa vahiny ane ireo olona finosina daholo asiana fefy atao iny maty ihany ny farany dia ny antsika zany mila lalintsika zay le teninao tele hoe asina mamalagasy andao hiainana fa tsy tenenina azo atao ny miteny an'izy io dia mitantara fotsiny dia mikanjo misy ny candidat sasany dia manao iny izy teo dia manao fitafy dia manao fihetsika aza mora fitahana aza mora fitahana fa tsy ny endrika no miteny hoe anao fa ny vina za zao mitenarana zany hoe andao atambatra ny herin'ny manam-pahaizana malagasy amana ny olana rano eto Madagasikara nandritry ny fivaniananao tao anatina fahitalavitra rahavavy a anisan'ny namafisinao ny hoe sady tsy gadran-drajoely ianao a no tsy mpanompo any Ravalomanana ianao nefany a zany hoe tompony andraikitra misahana fanaovan-gazety anankiray ny tiako tenena dia ny gazety Tanindrazana nisy taona izy io somary hita hoe nanakina ny fitondrana hatramin'izao dia nisy taona ihany koa nefa hita hoe miandangy amin'ny antoko tonga dia ho teneniko mihitsy hoe antoko Ravalomanana ny FTTV nisany hoe antoko manderery sa hoe mbola misy an'izay fiarahana izay ao anatina antoko hafa inona ny afaka ambaranao mahakasika an'izay ny firaisankinany ty Tanindrazana plateforme zany misy antoko marobe ao anatiny
misy antoko marobe ao anatiny ho avy fotoana ijoroany fa nareo efa nahitan'ireny zao i zokodama avy amin'ny antoko valibabena efa nisy an'ny rary manana patrika koa kandida teo aloha efa manomboka mivoaka fa hivoaka marobe ny antoko ao anatiny matoa zahay nanohatra ny fitondrana ankehitriny dia tsy olombelona no nitoerina fa ny zavatra atao zay le teneniko teo hoe izahay dia tsy manaiky an'izany hoe rehefa mahantra ny olona dia ataovy manao fety zany tsy kenay zahay tsy manaiky sosialisme hoe rehefa mahantra ny olona dia meo vary a dia meo akanjo ndray andro dia rehefa avy eo ataovy izay tiana aminy sanatra vovava fananina ho atao mahantra ve le olona dia amin'izay araka ny tonga amin'ny teninao teo hoe tsy afa-mietsika tsona sanatra vovava tsy manaiky sosialisme zahay ty firenetsika ty manan-karena voajanahary marobe fa ny arena ny voalohany a dia ny olombelona isika malagasy ireo dia arena amin'ny firenena tsy vesatra zany tsika ho atsika tanora ny anipazako an'izany farak'izay olona marantsaina ny tanora malagasy misehatra iraisam-pirenena amin'ny tenanareo an'izany miona amin'ny mpianatra marobe a fa tena tsy toko tsoforoana ny olona miteny amina hoe hafa mihitsy ny malagasy tena marantsaina ka raha hiteny ianao hoe anompolina tsika dia tsy ekeko misy zavatra maro ny rahako hevitra tamin'ny fitondrana Ravalomanana ary za dia anisan'ny tantana tamin'izany fotoana ny fampelezan-keviny fa tonga ny fotoana ankehitriny le ady le rivotra anankiroa no tiako ialana zay no natonga an'izy ity ny teny hoe andao re olona andray andraikitra fa zaho a izay le tena ke le vina ny zava-dehibe andao tsy asiana resaka olona fa raha vao miresaka olona dia ny olona mampiady zay aloha aza dino ny vina afaka miady hevitra ahoana ny eritreritry président Ihajo dia président Ihajo moa no teny an'iny zao hoe ny anaozy izy foanana n'olo le décret provincial tamin'izany fotoana zay vao miresaka an'io dia niady hevitra zay mianaka zao zay mirahalahy tamin'izany tsy mila an'izany tsona satria tsy isy province tsony ane fa zay sy président Ihajo zao MMM miresaka tsara zay le tena ke le olombelona tsy maintsy mifandray fa ny vina no samihafa zay foana ny aza tiana iverena kely makasika an'le hoe antoko politika raha mijery ny lokonao azao inona tonga anao ny safidy hoe loko manga sy fotsy sao mbola misy fiandaniana kely amin'le loko teo aloha mangamanga amin'ny HVM ve to dia tsoroko aloha tsy za akory ny safidy ny loko zany hoe io ekipa tsy olombelona ray hoa io raha vao mbola manompolina sika dia mitovy foana ny vokatra satria manenina ny olona tokana rehefa topoina dia miova ny toetrany potika izy ny olona tokana rehefa omena voninahitra be loatra dia potika satria tsika rehefa mivavaka dia malala tsara hoe an'Andriamanitra irery ny voninahitra dia raha vao mitady voninahitra be ny olona anankiray hoe za daholo ny tompon'ity rehetrarehetra ty dia potika io ane ny zava-misy nandritra ny taona maro dia zany anisan'ny ialana amin'ilay foto-kevitra ny amaliko anao amin'ilay loko zany endrika ivelany zany ary za tsy nandany an'izany ko inona le loko zao inona alefalefany teo zao le loko dia mety alefaso kinona moko ianao ve isafidy tsy maintsy ohatr'izao ny loko mety alefaso zay ny azo atao zay le tena ke le filohan'ny repoblika ho a tsy manapa-kevitra amin'ny zavatra maro be fa ny asany a ny tokony ho asany a dia no hoe menany faritra ny vola rehetra karakaraina ny fanaraha-maso omena ny vahoaka ny mangarahara momba fitantanam-bola zay ny asany araka ny nambaranao tamin'ny fiaonam-be nasionaly niaraka tamin'ny FFKM Andriamatofiloha dia nanambara ianao hoe mana misy ny korontana mialoha mandritra ary aoriny ny fifidianana inona ny mety anton'izay Andriamatofiloha dia aminareo ve tokony ahembotra ny fifidianana mba ahafahana manao andaminana an'izay rehetrarehetra zay tena mana satria ny fandikan-dalàna maro loatra tena manahy io ane tonga amina fahafenona anankiray dia hipoky
sanatriavavava raha amin'izao fotoan'izao tsika nisy korotana tena mainka atsiraviny ty firenentsika ty zao izy nefa 5 ny euro raha misy korotana andre mandeha io tonga hatramy 7 na 8 tsy azo iainana ntsony dia izay mahatonga anay miteny hoe tsisy manana tombontsoa amin'ny korotana ny olona rehetra ny mpanao politika rehetra alamino andao ampanjakana ny lalàna tsy misy an'izany voatery zany dao ifampiresaka tsy misy an'izany akory ampanjakao ny lalàna ifampiresaka dia niny ifampizara seza tsy mila an'izany ampanjakao ny lalàna zay ihany ny zavatra resantsika rehefa manjaka ny lalàna mitovy daholo ny olona rehetra eo anatrehan'ny lalàna tsisy korotana io mety mihiny ve anao fa hoe misy ametraka an'izay hoe fambanjakana ny lalàna zay raha ohatra ka sy tonga zay dia inona mety zavatra am'zy zay le teniko teo hoe tsika pino tsy maintsy manana fanantenana fa tsika koa tsy afaka mijery fotsiny araka ny teninao ihany teo ne arahana asy miasa amin'izany tsika izao miasa amin'izany isika izao dia mamaly an'la fanontaniana hoe raha miasisy ty izany raha mandeha foana le tsy fanarahan-dalàna misy stratégie tsy maintsy hanana mpanao politika miady izy amin'ny fampanjakana lalàna miezaka miady hevitra andresahako fa tsy hoe miady sao dia eritretinareo hoe miady tsika tsy ti za tsy tia korotana izahay atao amin'ny firaisankina ny ty tanindrazana notony safidy hoe firaisankina dia ampy izay miady tsy korotana mihitsy tsika mirahina miady hevitra rehefa tsy mety miditra amin'ny stratégie faharoa andao aloha apetraka foana ihany ny fandrosoana makany amin'ilay fifidianana fa matoany hoe mivonona tamina viana dia efa tokony mivonona ihany koa e fa na izany ary mandritra raha vita zao fametrahana le dossier tsy maintsy mbola mitohy foana le fangatahana le fitovianjo ho an'ny rehetrarehetra tsy maintsy mitohy zay le asa tsy maintsy atao raha tsy manao izy aza mieritreritra n'izany akory fa andao antenaina hoe anao izy ia iverina kely ihany koa zaho manodidina an'izay le hoe firotsahanko fidiana vizina matetika za moa zany dia metraka an'izay foany hoe mahantra malagasy hatram'izay ataoko hoe amin'ity angambany tena hoe ho maro ny atao hoe irotsaka ho filoham-pirenena zany efa manisanisa mety any amin'ny folofolo mahery any efa milaza manao hoe irotsaka ny volanlohany efany 1 milliard raha mahitsika hoe folo hoe 10 milliard manambola malagasy raha izay nijerena fa ny vahoaka mahantra dia ahoana izany hoe tsisy fomba ve ianareo ireo zay ilatsaka io hoe nanampiana ny vahoaka raha tsy hoe iady an'le seza ho président 2 milliards d'ariary le 10 milliards dia omeko anao ny volam-panjakana fantatro hoe volam-panjakana 2023 10 000 milliards d'ariary 2 milliards d'ariary le nitenenao teo dia anao miteny le 2 milliards d'ariary io tokony atao asa soa tsy aleo hoe miady izarana le 10 000 milliards akany amin'ny commune toy izay arary amin'ny 200 millions alefa amin'ny fifidianana tsy hany asa soa zany ho aza atao miakin-doha amin'izany foana ny vahoaka za zany rehefa mahita olona miteny zany tsy aleo hoe naovana asa soa ny asa soa azytsika atao dia fanabeazana aza miresaka amin'izany mihitsy hoe anaovy asa soa dia mivary sloka manimba olombelona ianao manao an'izany fanabeazana dia io ny asa soa hitatsika ny fitoerana misy atsika zao ny antsony hoe asa soa maharitra fa zany asa soa resahana antenaitsika zany zay nanimbana ny saitsika asa soa mampiakin-doha tsika malagasy zany dia mibeazina amin'izany mahampalahelo hoe mevary izy mesakafo izy hoan'ny ray andro dia ny ampitso ahoana fa zao nefany le asa soa tsy voatery hoe fanomezana fa misy ihany koa raha ohatra hoe te hinana trondro izy omena fintana efa asa soa zay satria le fintana iasany matety io fa raha ohatra hoe omena trondro izy dia iny le tonga amiteninao hoe tolorana trondro foana izy dia lasa mahantra fa raha ohatra hoe fitaovana asa soa fitaovana omena azy dia mba afaka mivoatra izy ka io le fanabeazana resantsika zay ne mahatonga ana miteny le izy hoe tsy ato mifaritry tomasina rery misy an'izao ivitoerana numerika zao fa misy ny amin'ny fianaratsoa misy ny ao atsirabe misy any iosy misy efa manomboka mitsangana izy zao ny antsony hoe asa soa fijerina azy firaisankina ny ty tanindrazana ny akoatra zao fizaram-bola fa tsy 2 milliards d'ariary ny resahanao hoe tokony zaraina za miteny anao 10 000 milliards d'ariary ny volam-panjakana tokony ho amparitaka manerana ny commune tsy aleo ny vahoaka ve mahalala an'izany
atotanisany tsika manimba olona ndray miteny ale 2 milliards d'ariary tsy fantatsia akory ny vola fanjakana mahatonga an'le hoe andao hiady hevitra ahafana manaparitaka an'ireo any aminareo e tsy aleo ianareo hoe misy olona vonina tena hoe zay le nahatonga ny teny taminao hoe mahaleo tena tanteraka ny firaisankina ty tanindrazana vonina amin'ny alalan'izay kely ananany ahafahana manaparitaka le volam-panjakana hoeny amin'ny beny tanàna tsy any amin'ny olona ahitsiko indray sao dia misy miteny hoe ianao hoe zany izara volany amin'ny olona mandainga izy olona miteny an'izany hoe izara volany amin'ny olona mandainga raha nisy olona tena sananao an'izany a dia nio fotsiny ty teniko ty zaraina vary sy menaka tsika tamin'ny propagandy tapitra amin'ny propaganda nitovy amin'ny fizarana vary sy menaka isan'andro sanyjanony sa rehefa mamaimay kely ny politika dia iny ray nomena anarana ilay izy avy eo ka zany zavatra zany le teneniko hoe tsy maintsy manana fijery tsika mpanao gazety reto tsika mianakavy manana didy sy andraikitra mpianatra ny olona hoe fanambakana io resaka asasoa io fa olona tokony hanambola daholo isika malagasy amin'ny arena ananatsika ny ahatonga an'izay dia tsy misy asasy mandalo amin'ny fanabeazana atsika raha iteny amiko nareo lavitrezaka zany telona enim-bolana ho a ny fanabeazana telona enim-bolana zay le fanovana dia tokony hisitraka ny arem-pireneny malagasy fanontaniana mbola be dia be manapetra ihany Andriamatofiloha ny fotoanantsika farany apiako ray farany mahakasika ny Îles Éparses inona no azonao ambara misy fandraisana amin'ny fahazahoan'ny filoham-pirenena ankehitriny ny fizoam-pirenena frantsay ve ny tsy hiverena ny Îles Éparses io amintsika malagasy zao manana komity manokantsika atao anatin'ny organigramme anao moa zany ny rafitra mitantana ny campagne izay miresaka manokana momba ny diplomasia olana diplomatika izy io ary izy io olana diplomatika tsy ankehitriny fa efa tamin'ny fotoana efa ela be zavatra resahako dia ity diplomasia dia tsy maintsy diplomasia mamahazy tsy afaka candidat ohatr'izao no hiteny mandainga indray zay candidat hiteninareo an'izany toa dia miteny mandainga fa ity ny zava-dehibe itsika Tomasina dia misy ranomasina 1,200,000 km² ny velaran-dranomasina Madagasikara tsisy an'ireo Îles Éparses ireo ino diplomatika any amahanana iny fa itsika efa manana 1,200,000 km² nianatra momba ny ranomasina ve isika ary pirenena goavana ny anatin'io ranomasina efa ananantsika zao io mahafinaritra be le teninao hoe andao edivana nefa ianao tsy mibeazana dia zay mahatonga miteny hoe tsy tafiditra ao anatin'ilay aksa telo mihitsy le diplomasia fanabeazana antsika fa tsy njaram-bolam-panjakana dia Madagasikara nomerika satria mandeha ho azy reny avy eo rehefa mamokatra ianao resin'ny diplomasia any antsika ankehitriny satria mahantra loatra le firenena toa dia aleo azavany resaka tsy manana kapasité tsy manana heritsika entina anaovana négociation fanjakana satria mahantra be ka ny valy teny omeko anao dia ity andao aloha androso makany amin'ny fandrosoana andao aloha mokatra amin'ny malagasy amin'ny alalan'ny fanabeazana amin'ny alalan'ny fijeram-bolam-panjakana miady hevitra amin'ny diplomasia avy eo fa mandainga zay candidat amin'ny teninareo an'izany hoe za hiady amin'ny Îles Éparses raha ny fahantratsika izao ve dia hiady amin'ny dia andresy ve tena mahitsy amin'ny teninareo an'izany marina mafy tsy ny tsika ane zao nyfahasahirana nahita zao tsika tamin'ny 26 tamin'ny fetim-pirenena asa roplanina firy sy manidina kireny ve niady amin'ny eny olona tena mifona tsy ady angamba ny vahaolana aloha zao na dia mihetsika be ary le ampotsika zay le tena anke tsy ambo no ilaina fa fahombiazana zay ny zava-dehibe sokana be dia be Andriamatofiloha nanaiky ny resaka tamin'ny mpanao gazety nitavatava tamin'ny mpanao gazety tamin'ity andro efa somary atoandro ity mirarosoanao Andriamatofiloha ary dia mitsodrano anao izahay rehetrarehetra izay manatrika an'izao famelabelanan'izao omby lasana ao anatin'ity filatsahako fidiana ho filoham-pirenena ity isorantsika ny mpanao gazety ny FMA isorantsika ihany koa ny mpanao gazety avy amin'ny RNA niaraka teto tao anatin'ity fotoana ity manantena ny mbola io anao aminao indray amin'ny manaraka satria mbola somary maromaro amin'ny fanontaniana tianay ho apetraka aminao misaotra antsika prala mpianada mpanao gazety zava-dehibe ny fotoana ohatr'izao antenaiky fa tsy za rery nahazo adidy fa itsika mpanao gazety rehetra somary nametrahako adidy ihany koa amin'ny resaka hoe fantaro marina fa marina tokony handrisany lainga
ny marina tokony andresana langa ary marina dia ampy andresena ny langa dia tazomy ny finoana fa manao asa masina isika mpanao gazety tsika mpieny zao fandaran'izao koa dia izay ny teniko ny marina dia ampy andresena ny marina dia ampy ahombiazana aza miteny an'izany mihitsy ny ila nangalatra départ ohatra ny kandida hafa mpangalatra départ ireny tompoko tsika tsy mangalatra départ iverinareo fa amin'ireo mpanaradiza isorako eto ireo moa tsy efa miady amiko lava mba mandehana amin'izay ho a mangalara départ ho a ataovy amin'izay ho a ilay izy ho a mitazomy ny marina fa rehefa manao marina dia ampy ahombiazana misaotra tompoko